tonga soa indray isika ato anatin'ny fandarina tsy mavozo birao atotratrany araba ompampirarintsो ho antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana amin'ity anio ity isika dia ho an'ny Sabotsinamena misy ihany koa ny tsara ho fantatra ao amin'izany birao ny commune Sabotsinamena izany raha antsika arakara fotsiny ireo atotan-taratasy ilaintsika amin'ny fiainana andavanandro dia manasanao hatrany ary izahay anaraka hatramin'ny farany ny fandaharantsika. Manatsu Nur Marala. Ponina ao anaty fokontany 7 no misitraka ny tombontsoa omeny ny commune eo amin'ny fidirana birao. Ny mpiasa birao rahateo izay miezaka manatsara ny fomba fiasa ahafahan'ny rotonta mahazo fahavam-po. Eo amin'izay sehatra izay indrindra manana ny mampiavaka azy ny commune Sabotsinamena. Makasika ny commune Sabotsinamena zany aloha dia tiana mampafantatra hoe iza moa zany commune Sabotsinamena zany commune ambanivohitra amin'ny sokajy voalohany ato anatin'ny district Navaradrano ary renivohitry ny district ihany koa izy amin'ny commune 9 mandrafitra ny district Navaradrano ary ato amin'ny faritra Analamanga. Ny tolotrasa omenay ho an'ny vahoaka ny Sabotsinamena sy ny olona manodidina dia tsotra be. Eo aloha zany mahaservice public azy fa na izany na zany dia anisany manatanteraka ny fanomezam-pahefana nomen'ny fanjakana anay zay ohatra ny soram-piankonana ny teraka ny maty ny fisaraha-panambadiana ny fananganana eo ihany koa ny fampandrosoana ny commune iandriketana resaka service technique ray lehibe maha-commune ny commune ary tsy ny kely indrindra dia ny resaka sosialy izay miatraika amin'ny vantana amin'ny vahoaka. Ny commune Sabotsinamena manokana dia manana anjara toerana eto anivon'ny district Navaradrano ka tianay manao antsoava ho an'ny ireo mpanjifa sy mpiantsehatra mba tsy salasala nantona ny tony birao-mpanjakany tony. Ny antony dia indraindray aty ambanivohitra dia eo ny fatahorana ny fahamenarana dia lasa miteraka fisalasalana ny fidirana birao-mpanjakana kanefany tokony anampy amany olana raha ohatra ka misy zavatra tokony hafahana manampy an'ilay olona amin'ireny birao-mpanjakana ireny. Ahitana birao ny fitarainana ny commune, birao izay avy amin'ny ministera am-ponina miaino sy mamaha ny olana eny anivon'ny fiarahamonina sy ny ankohonana misy. Eto amin'ny centre d'écoute zany dia ny antom-pisianay eto dia ny fiarovana miaro izay ny tombontsoa manokana zaza. Ny zaza moa dia ireo ankizy rehetra latsaka ny 12 taona. Dia ankilany koa dia miaro sy manampy ireo vehivavy izay hiara-ny herisetra. Dia manohana azy ara-kevitra, ara-tsaina dia izay zavatra tokony ataony dia miorienté anazy any amin'izay lalana tokony alehany. Tsy dia mifanalavitra amin'izay ahitana birao manokana ho amin'ny fikarakarana ny sosialim-bahoaka eto. Midraikitra ny asa fampandrosoana ara-ekônomika sy ny sosialy dia midraikitra ny tontolo ambanivohitra, misahana ny lafiny fitaterana dia misahana ihany koa ny mahakasika indrindra ny fampidirana rano fisotro madio zany eto anivon'ny commune. Ary ny farany izay tsy kely ihany koa dia midraikitra ny misahana ny fokotany, midraikitra ny fokotany rehetra zany eto anivon'ny commune. Ireo zavatra ireo zany no ndraiketan'ny secrétaire général zany eto anivon'ny commune. Ny asa fanandrefy amin'izay moa zany dia izay saika misehatra misaraka be bahoaka amin'ny ankapobeny zany na ny farany ambany na ny farany ambony.
Sosialy zany tena be mpanatona indrindra aloha zany eto amin'ny vobronay zany hoe ao le olona le mitady fanampiana amin'ny fahasairanana amin'ny ankapobeny zany zay tena tonga. Eo ihany koa le olona manana olana zany anenevony tokantrano. Ny sary de koty tsy manome vola fanampiana mivantana fa ny commune zany afaka manome izy zany raha ohatra hoe hita hoe tena sahirana le olona zany hoe misy olona tena tra-pahasaranana zany ka hita fa tena olona tonevony commune aloha zany tena ampianay. Dia zay zany anisan'ny tena mahasamy hafa azo mivantana zany zay. Dia ndraindray koa misy olona zany olana tsy mavahan'ny commune zany am'levondreny mety ohatra hoe hiakatra fitsarana na ho any amin'ny polisy na police de mœurs na ohatr'izany police de mineur dia alefanay mankandro zareo zany zay zavatra zay. Fahasampandrara be mpampiasa indrindra ny eto amin'ny ara-teknika ho amin'ny fanodrinana io. Tsy latsa-danja amin'izay ihany koa anefa ny soram-piankohonana tafiditra ao anatin'izany ny kopim-pahaterahana izay anisany mahaolona ny olom-pirenena iray ny fananany azy. Ilain'ny olona mifena ny kopim-fahaterahana satria tsy afaka mianatra ny ankizy tsy afaka mahazo kara-panondro zany hoe verso izy amin'ny fifidianana, tsy afaka hiasa ihany koa ary mety verso koa izy any amin'ny fandovana amin'ny raha vao tsy manana ny kopy fahaterahana. Zany indrindra no nahatonga ny commune Sabotsynamehana isa-taona dia nanao hetsika momba ny kopy faobe niarahana tamin'ireo mpiara-monatoka isan-karazany noho izay mahazava-dehibe ny kopy fahaterahana izay ary anentanana ny ray aman-dreny mba hanatona ny commune raha vao teraka ny zaza fa tsy andriandry ao anatin'ny fiam-potoana izay voafetra ny lalàna dia mba tokony anatona ny commune fa maimaim-poana ny fanoratana aty amin'ny commune fa tsy andoavam-bola ary mandray ampanajana anareo ray aman-dreny ny commune Sabotsynamehana mba hanana ny zanantsika ny kopy fahaterahana ary tsy hanamaivana mihitsy zany kopy fahaterahana izany. Ny fisoratam-panambadiana dia zava-dehibe tokoa satria ao anatin'ny fanarahan-dalàna. Raha eo amin'ny fiangonana ihany koa dia tsy afaka ho tanterahana ny fanamasinana ny mpiangonana raha tsy vita fisoratam-panambadiana ny mpivady. Rehefa hanao fanorenana ianao na trano na tamboho na fasana dia tsy maintsy mangataka autorisation de construire aty amin'ny commune. Misy taratasy maromaro mikarakaraina amin'izany fa rehefa tonga aty amin'ny service technique ianao zany dia pahalalaina anao metsipiriany mikasika an'izay taratasy homanina izay fa anisan'ny hoe zavatra tsy maintsy homanina zany momba n'ilay kano izay anaovana ny fanorenana zany dia misy fangatahana atao zany any amin'ny fokotany mandalo fokotany zay zany anisan'ny taratasy tena tsy maintsy atao rehefa ohatra anao asa fanorenana ianao. Ankoatran'izay resaka fanorenana zay zany dia anisan'ny andraikitra atao amin'ny service technique ihany koa ny fanomezana ny autorisation isan-karazany reny. Da isika ohatra hoe autorisation fanokafana tsena na autorisation amin'ireo fety aman-danonana isan-karazany, ny autorisation amin'ny fitrandrahana biriky, fitrandrahana fasika, fitrandrahana vato. Eo amin'ny afriny io zany ny anaovanareo ny traitement dossier iray mba ahazoan'ilay olona misitraka an'izay tadiaviny. Io zany miankina amin'ilay zavatra anaovana ny autorisation. Raha raisitsika ohatra zao ohatra autorisation na biriky dia mandalo eto izy mitondra ny antota-taratasy mahakasika an'ilay tanimbary sy ny isana biriky ho ataony mombamomba le olona hanao fitrandrahana dia ny ampitson'iny ihany dia efa afaka avoaka ny autorisation na biriky. Misy indray raha ohatra hoe tsena dia eo ny eo ihany mety hoe minitra vitsy fotsiny dia afaka mivoaka ny autorisation an'ilay tsena rehefa ara-dalàna ny antota-taratasy hoentiny eo. Rehefa hiditra biraom-panjakana tahaka itony ary dia tsara ny mivonona sy manaraka ny tena trany ny kara-panondrom-pirenena
hialana amin'ny fivezivezena sy ny mety ho olana miantraika amin'ny vantana amin'ny tena. Manoloana izay indrindra, paikady maro no efa atao. Zana ny tsisy ny fanelanelana na panera ozy izy ny fitenenana amin'ny fikarakarana ny atao tantaratasy noho ny faharefon'ny olona sy ny fahalalan'ny olona dia anisan'ny manao antsoavy mihitsy zay mabe ny tanàna any hoe tsy salasalan'ny olona mihitsy zany tombo ro-panjakany tony fa izahay tsy mamenatra fa anisan'ny mivarotra ihany hoe manahoana ny qualité de service omenao ny mpanjifa sy ny mpiantsehatra ao aminao ka anisan'ny any tanana ny mpiasa atao anatin'ny commune Sabotsynamena ary indrindrandrindra ireo mpahazo tombotsoa ihany koa mba tsy salasala hiditra amin'ny tombo ro-panjakany tony. Mijoro amin'ny maha izy azy ny commune miady amin'ny kolikoly. Zahay ny commune Sabotsynamena dia anisan'ny miady amin'ny kolikoly ary manao antsoavo za manokana ho an'ireo mpiantsehatra sy mpahazo tombotsoa na ny olona avy eto an-toerana na ny ivelan'ny commune mba tsy salasala nantona ny birao mivantana satria izany dia anisan'ny anankiray voalohany aloha fahalalana zavatra, faharoa fampitomboana ihany koa ny fahaiza-manao antsy rehetrarehetra ary fahatelo mba isian'ny fampitokisana eo amin'ny mpiantsehatra sy eo aminay mamaly ny filan'ny vahoaka. Koa satria moa isika mbola ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao dia entanina trany isika rehetra etria-pamaranana mba hanaraka antsankary sy andavany ireo toromarika napetraka ho amin'izay ho fiarovana ny tena dia ho fiarovana ny hafa ihany koa. Dia loha hevitra hafa indray sady mbola mahaliana antsika no atolotry ny tsy mavozo birao amin'ny herinany anio fa aza misaraka aminay dia mandra-piana indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy.